Ny andraikitra sany manamahefa mandrindra ny tsenam-panjakana na ihany koa ny ARMP no arahintsika ao anatin'ity fanadihadiana teo amin'ny sariny Claudia Rassoussan sy Mamy Rasoaneva. Maro ny andraikitra sahan'ny ARMP na ny manamahefa mandrindra ny tsenam-panjakana antsoina amin'ny teny vahiny hoe autorité de régulation des marchés publics. Hitako ny ARMP moa zany na manamahefa mandrindra ny tsenam-panjakana dia fitaovana anankiray eto amin'ny firenena mandrindra indrindra zany fanjakana zany. Misy lafiny anaky telo mazava be angamba ny azo tenena ao anatin'ilay izy. Ny lafiny voalohany dia le hoe izy no mamola vola an'ireo lijanteny fandraika amin'ny code des marchés publics anarahana ny tsenam-panjakana andrindrana an'izany zany. Dia ny faharoa manaraka izy no manara-maso an'ireo mpampiasa ny marché public rehetrarehetra. Contrôle indray zany no asany amin'izay. Ary ny fahatelo raha misy ny fitoriana apetraky ny secteur privé ao anatin'ilay hoe système de recours zany dia mandray izy an'ireo fitorian'ireo raha toka fanaraka amin'ny azo raisina fitoriana. Raha ny tsirika na ny contrôle a posteriori natao farany teo dia misy ny lesoka samihafa izay hita. Be da be ny tsy fampina amin'ny fahaizan'ilay olona mampiatra an'ilay lalàna dia somary milatsaka satria dia tena 5.7 ny contrat nanaovana contrôle zany dia tsy tonga lafatra. Tena ilay tsy tonga lafatra na tsy ampy les publications na tsy ampy ny évaluation zany misy tsy araky ny lalàna na tary amin'ny fanomezana an'ilay marché mihitsy misy tsy mety zay zany aminy. Fa dia tena 5.7 zany raha atao ny moyenne raha Madagasikara marché 2011-2012. Amin'izao fotoana antsika miresaka zao dia misy financement marina moa zany fa ny contrôle a posteriori zany dia tsy araky ny vola manokany, tsy araky ny volan'ny ARMP fa tsy maintsy misy financeur foana vao mety. Ny 2013-2014 zany zao no ataonay atsoatsy miaraka amin'ny financement BAD PAGI. Raha ny abetsahan'ny tsenam-panjakana nafindra hatramin'ny taona 2010 mankatsy dia nahitana fienana izany ary hatreto dia mbola tsy nahitana fivoarana loatra. Anisan'ny mahatonga izany ny mbola tsy fahatongavan'ny famatsim-bola avy amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany. Ireny anefa no ahafahana manao fampiasam-bola na investissement ka miteraka ireny tsenam-panjakana ireny. Ny famatsim-bola anatiny kosa dia entina mamatsy ny filana fototry ny autorité contractante. Hita ao anatin'ny tranokalan'ny ARMP avokoa moa ireo atotanisa mikasika ny tsenam-panjakana.